Isoronay dia renay ankalazany tokoa ianao ry Jesosy Kristy tompo mpamonjenay satria manda fiarovana ho anay tokoa ianao amin'ny alalan'ny fahasoavan'ny famonjenao ka mampahery anay mampandrisanay amin'ny zavatra rehetra indrindra manoloana ny asan'ny divoly izay tsy mitsaratra manafitra anay ary mitendry handrava sy amondraka anay mandrakariva. Trotranao no ny namezanao anay tamin'ny fahasoavanao izao andro lehibe anio izao sy ny rahampitso andraindrainay antenanay aminao koa izay natokana ho fanokafana ny famaranana ny fankalazana ny Jobily fahadimanjato taona ny réformation sy ny fahadimampolo taona ny fiangonana Luteranina Malagasy. Dia misotranao no ny amin'ny teny izay efa nomenao anay betsaka momba izany ary mbola omenao fenonay koa amin'ity anio ty sy ny amin'ny rahampitso. Dia mangataka aminao izay mba hanatrehanao anay sy tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho tena fetim-pankalazana hanehoana ny voninahitrao sy ho an'ny trakasitranao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izao taterahanay androany izao ary mba ho famparezana anay amin'ny finoana ironanay amin'ny soratra masina irery any ao amin'ny fahasoavanao irery any. Dia teo ary ny teninao tompo mba ho fisapahasoavana mahery tokoa ao amponay avy amin'ny fanahy masina izay isanao aminay mandrakariva. Aminareo Jesosy angatana izany. Amen. Re havana malala misaotra n'Andriamanitra lehibe tokoa isika satria no ny famonram-pony sy ny fahasoavany no nahazo antsika izao andro izao ny anio anatanterantsika ny fotoam-pivavahana fanokafana ny famaranana ny fankalazana ny Jobily fahadimanjato taona ny réformation sy ny fahadimampolo taona ny fiangonana Luteranina Malagasy. Andiny ny fahadimy ny réformation araky ny efa fantatsika dia adika arabaky teny sady ara-polotokevitra ihany koa hoe fanavaozana mba hampisy fahatsarana sy fivoarana ary fandrosoana amin'ny fiaina. Izay no amaritana tsotra azy amin'ny lafi-piainana ankapobeny. Fa ny réformation Lutera kosa dia tsy inona fa fanavaozana ny fivavahana kristianina mba iverenany amin'ny fototra marina iorenana dia ny soratra masina irery any sy fahasoavana irery any ary
ny finoana ireryany izany hoe tany aloha be tany ka hatreo amin'ny andro Lotera dia notarehin'ny olona ny brioka niala tamin'ireo fototra maha izy azy marina ireo ny fivavahana kristiana ka dia i Lotera no foazo fanahy masina sy notarehany amerina azy tamin'ny laona. dia hitantsika koa amin'ny lohahevitra ny hoe voavela elo ka ny hoe voavela elo ka izay tokony afantarantsika azy tsotra sy andraisana azy ho mpanavao ny fiarahamonina sy ny teo-karena vokatry ny réformation dia tsy hafa fa ny kristianina vita batisa rehetra satria tamin'ny alalan'ny batisa no nanoran'Andriamanitra antsika ny fahamelan-keloka noho ny finoanan'i Jesosy sy nandraisa antsika ny fahasoavan'ny famonjeny sady nanomezana antsika koa ny fanahy masina hanavao antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina hitari-dalana ampahery ampianatra antsika raha todiana sy resahana foy ny fiarahamonina taloha sy tamin'ny andron'ny Lotera dia azo tsorina ho nanjakazakany ny mpitondra fiahona na ny mpitondra fivavahana ho isika ka niarany tsy ny azo lena sy ny famoretan'izy ireo tamin'ny lafiny rehetra ny olona rehetra tamin'izany fiarahamonina zany vokatr' izany dia feno tahotra sy horohoro ny vahoaka ka nanapara ny mpitondra fiahonana izy nambaratongany ny heriny sy ny fahefany tsy refesy mandidy na ny ahoana fa tena nanam-pahefana tokoa tamin'ny teny sy ny sabatra izy ireo ka nampiany arabaky teny teo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina zany ary hatramin'ny mpitondra fanjakana azy dia niaran'izany fanjakazakany mpitondra fiahonana zany tsy fanjakazakany fiahonana fa fanjakazakany mpitondra fiahonana satria izy ireo no nametraka ny mpanjaka tamin'ny fahefana ka amin'ny fitondrany arak'izany raha ny ara-piarahamonina ny lazay dia azo heverina fa tsy nanana fahafahana ny olona tamin'izany fotoana zany fa very zoa makasy ny tanteraka no ny fangejana ny anjady taminy ary dia nanampitrotraka izany ny tsy nahazoan'ny olona feno sy madio filazantsara na ny ten'Andriamanitra izay mitondra fiainana sy fampahirezana ary fampiononana ho an'izay reraka ampo dia toy izany koa tamin'ny lafiny ara-teo-karena satria nanavampitondra fiahonana antsojay sy ampimamba ny harem-bahoaka hatramin'ny harem-panjakana na ny harem-pirenena tsy maintsy nandoava-kevitra ambony dia ambony tamin'ny fiahonana avokoa ny fananana rehetra teo ampelantanan'ny vahoaka sy ny fanjakana hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra ankoatr'izany ny karazana didy maro samihafa no takeny fiahonana tamin'ny isam-batan'ny kristiana ka nisy eo amin'ny hoe izay tsy nahavita didy tsy atao batemy ary tsy azo entina akaiky ny alitara-ty ny fatiny raha maty fa any ivelany any raha navita didy tolotolo dia eo atenatena figonona eo no atao ny ampisoto koana niezaka mafy tamin'ny asa fiariana aza ny olona dia tsy posiposy sairanandava ihany satria lasa fiangonana ny andro toko fananana ka mpahantely sisa mba azo ny veloma ary hatramin'ny tahiry-panjakana
dia voamafy tamin'izany satria tsy maintsy nandoahitra be tamin'ny fiangonana fanjakana. Vokatr'izany dia ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana isy nambaratonga no nanan-karena nanefoefo fa ny sisa rehetra nahanitra fahadiranova. Niova nefa zany rehefa nitsangana na natsangany tompo tamin'ny fanahy masina ny taritra azy Lutera ka nijoro natanteraka ny réformation. Najoro fanahy masina ho mpitoro marina sy madio ny filazany tsara ary koa mpampianatra feno ny ten'Andriamanitra izy ka nitondra fanavaozana sy fahazavana lehibe tamin'ny fiainan'ny olona akapobe tany Allemagne zany aloha. Niasa amin'ny fanahy masina ho fanafahana ny zoga nangeja ny olona ara-pivavahana sy ara-piarahamonina zany ka nahazo ny zo amakasina sy afaka niveritra tsara tamin'ny lafim-piainany rehetra ny tsirairay. Zay nanaiky sy nakatoa ary nanaraka tamin'ny mpibebahana zany réformation natao Reny Lutera zany. Ny tera bokatsoa tamin'ny lafin'ny ara-toe-karena an-tro zany fahafahana nentin'ny réformation Lutera zany satria afaka ny hary tamin'ny kalalana sy ny sitraka izany ara-drarina ny isam-pianakaviana kanefa koa nahavita tsara ny didiny ara-pahamarinana tamin'ny fiangonana zay nateraky ny réformation. Nahavita ny didy koa tamin'ny fanjakana ka tanteraka ny teny Jesosy hoe aloha vo an Kaisara zay an Kaisara ary ho Andriamanitra zay Andriamanitra. Tsy misy fanambakana, tsy misy fanodikodina fa araka ny fahafahan'ny olona sy ny fitiavana ao anatin'ny asa fanahy masina sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana misy antsika zao dia isika voavela heloka raha isika kristianina rehetra natin'izany sika luteranina indrindra no vokatry ny réformation. Akapobe aloha ary indrindra ny réformation ny taroen'ny Lutera ka dia mpandova feno izany isika. Raha miresaka momba ny fiarahamonina sy teo-karena eto Madagasikara ankehitriny isika dia azo lazaina ho mitovy ihany tamin'ny andron'ny Lutera ny toe-java-misy fa ny fototra sy antony mahatonga izany mety samihafa. Eo amin'ny lafiny fiarahamonina dia fantatsika tsara fa misy fanjakazakana tsy ny azo lena taingim-bozona manjaka amin'ny vahoaka malagasy ao. Mila fanarenana sy fanafahana zany ary koa tsy izovina amintsika intsony ny fitotongany toe-karena ao anatin'izany fiarahamonina zany zay mitotongana ambany dia ambany satria manjaka fantatra ny devoly sy ny asany ary fombany rehetra mandava ireo soatoavy na sarobidy malagasy zay nahatsara laza antsika sady azo trandrahana ho fitaovana fampitana ny hafatry ny filazantsarani Jesosy. Ka na ny fiarahamonina na ny toe-karena dia samy potika simba. Ny ankabeazan'ny mpivoaka malagasy mitaraina
mampakatra amin'ny feony miakatra toy ny tsy misy azo iterana eto amin'ity tany ity dia ozy ny vazany an-dafy any hoe ay moa mifanitra anareo mifahorinareo mahatongareo midododo fantatra amin'Andriamanitra io talao famonjenana am-piangonana satria tsy azo hoe torahana fa zay rehetra nametrahana andraikitra sy didy hampiadina nyity Madagasikara ty araka ny teny hoe tany ray zay malala sambatra tokoa hiadina tokoa zahay nanjary papango ny paoko ny zanak'akoho zava-misy zany raha lazaina mahitsy sy tsotra manjaka ny fifandrafesana miady lahy mivaly faty hatrany amin'ny ankonana io any amin'ny fiarahamonina amin'ny firenena simba ny toe-tsaina tsy hitatsony lay maha olom-pirenena vanona ny malagasy antokareo dia satria na ny amin'ny sekoly fanabeazana ny amin'ny fiarahamonina tsy misy zany hoe fanabeazana ara-piarahamonina na instruction civique fanabeazana ara-moraly na éducation morale tsy zay niarina tany amin'ny sekoly madinika talobe tany orindrina kely na zona amin'ny fahaleovatena dia matsiaro fa nisy zany éducation morale instruction civique zany zay nitezana ny kilonga hatrany amin'ny fahazazana mba ho tena olom-pirenena vanina fa ay zany am'izao fotoana zao tsy misy modèle tarafina ho raisa na amin'ny fiarahamonina eny re tem-piangonana azy zany anjakan'izany misy hanatra misy fifamonoana misy fifandrafina amin'ny endriny zay miafina ao anatin'izany fiangonana zany etsetra fiarahamonina zany manjaka ny dahalo na ny atsana mbola tabatra hoy fitenena manjaka zany fiarahamonina fa iza no maro ao anatin'izany fiarahamonina zany ny kristiana anatin'izany ny kristiana luteranina malagasy zanaky ny réformation zanaky ny fanavaozana fa iza no mitondra nyty fireneny-ty ny kristiana lata zany any zanaky ny luterana zanaky ny fanavaozana dia tsisy mihetsika na misy mihetsika ny fanabaty dia samiketraka dikan'izany miara tompona ndraikitra amin'ny fahasamban'ny fiaina malagasy sy hita amin'izany fiarahamana sy ny toekarena isika kristiana luteranina reto zay lazainy président Nefele Mombenombeno fa efa mahatratra efatra tapitrisa eto Madagasikara raha mijery ny toekarena raha tsoro fa maritana azy dia tsy inona fa fitambarana zay rehetra ananana ho fanatsarana sy fampivoarana ary fampandrosoana ny fari-piaina tsirairay aloha zay vao mitambatra ho fari-piainan'ny malagasy miabo dia io no atambatra koa ho toekarem-pirenena zay tatany ny mpitolo
manakiny andraikitra. Reto Madagasikara doniana dia manambe mihoatra ny firenen-kafitsika malagasy, na ny harena amin'ny vonin-tany zany, na ny akibony tany sy ny an-dranomasina, ary mangony fotsiny ny fananantsika faritra maro midadasika solona ka azo naovana ferikarena amin'ny lalan'ny fambolena sy fiompena. Harembe tsy toko tsoforoana, tsy hita pesipeseny, nomen'Andriamanitra atsika maimaimpona no fahasoavany amin'ny Jesosy Kristy zany rehetra zany. No zany dia sika malagasy ny tompony eo anisan'ny mpanan-karena indrindra eto amin'izao tontolo zao. Tsy zay nefa ny zava-misy fa isika malagasy no anisan'ny mahantra farahidiny indrindra eto an-tany. Mampanankarena mpanankarena fa farahidiny ety ambany tany, ety ambony tany. Eny ohatra ny toy ny ambany tany zany raha marina. Mahagaga zany satria mba samy miezaka manao zay azo natao amin'ny fiainana ihany ny malagasy rehetra, hatrany ambany vohitra lavitra indrindra ka hatraty an-tanàn-dehibe, sangy tsy mahita ravin'avaratra ho fitenenana satria sady tsy ampy vola, tsy ampy fitaovana no tsy ampy teknika etsetsetra ka zara raha mahazo zay arapaka. Ny vidim-penina nefa tsy voafeny fanjakana na ny tompony raikitra fa misonitra mila ho isam-bolana fa tsy zako hoe isan'andro na isan-kerinandro. Fitretiny zany dia olom-bitsy hatrany sy ny vahiny mandalo mangorona ny rentsika ary nataky ny adala-tompo no migioka ny soa rehetra. Rehefa mahita ireo olom-bitsy manan-katao sy vahiny matanjaka ireo nefa ny tompony andraikitra dia toa afa-po ka manao dokam-barotra fa tsara ny toe-karena malagasy, miaro-do toe-karena malagasy, ny hari-karena fahobe malagasy. Raha marina nefa dia tsy tokony ho avy any ambony izay tsy ahitana afa-tsy ny telony fotsiny any no tokony hanombanana sy andiniana ary tsarana ny toe-karem-pirenena ray fa avy any fotony eo amin'ny fiarekaren'ny vahoaka maronisa sy ny tsirairay izay azoana mandrefy ny fahari-piainan'izy ireo andavanandro mba azoana manatsara sy mampandroso izany. Fafosotra lehibe manao-potika ny toe-karena sady biriba fiarahamonina ny koa ny fahalovana ara-pitantanana sy mikolokolo manja zay lazaina fa edivana ary andarena vola be sy toko-tsoforoana hatrany avy any ampitan-dranomasina any. Fa hatramin'izao tsy misy fiovana taratra zany eo amin'ny rafi-piarina manahirana mamevahana ny fanambakana ny fisokiana rehetra anjakan'izany mikolokolo zany. Dia samborona zay hitahita songadigadiny eny dia ahibokanananany dia mivoaka moramora avy eo etsetreetsetra. Fa zay miseho tena mijoro marina manotra zany samborona tsy hita voaka avy eo. Zava-misy ieretan'ny olona any ambambavotrany zay malahelo dia mba mitoroka olona manginginany avy eo safiteran'ny rambony iny any am-ponjy any. Sationany aby zany momba ny olana ara-piarahamonina sy ara-toe-karena eto amintsika. Tsy tonga ho azy zany fa misy tompony andraikitra sy nambaratongany ka amin'ny fisikany hoe anisan'izany sika kristiana, sika loterana, satria na eo amin'ny fitoranakapobeny amin'ity Madagasikara ity na koa eo amin'ny fitantanany toe-karem-pirenena dia isika kristiana no maronisy misahana an'izany. Arak'izany dia mila fanarenana matroka sy fanavozana matanjaka sy haingana ny firenentsika indrindra amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy toe-karena zay mampitomany fatratra ny malagasy ka henon'Andriamanitra, heny Jesosy fitarenana mainga avy amin'ity tany ity ka dia miara-toko
tompona rehetra koa tsika andrean'ny tompo amin'izany fanarehana sy fanavaozana mahery vaika ny fiarahamonina mataokerantsika malagasy zany ho vokatry ny réformation. Raha tena iainantsika marina sy amin'ny kitsi-po zany réformation izany zay voalaza fa tsy maintsy mitondra fanavaozana. Ny fanavaozana ara-piarahamonina takena amintsika dia ny fananteterahana ny havatra tsotra hoe ianareo fanasiny tany sy fahazavany zao tontolo zao. Manampy sy manamafy zany koa ny havatra tsotra amin'ny didy mpitiava ny mba hifankatiavatsika tahaka ny tiavany atsika ary hifankatiavatsika hatramin'izay verytsika ho fahavalo ratsy indrindra ka tsy hanameloka tsy hifampitsara fa hifamela elo ary hitady fivana mandrakariva ao amin'ny tompo. Amin'ny alalan'izany nojoroantsika vavolombelon Jesosy sy toroantsika ny filazany tsara famonjena amin'ny malagasy rehetra mba hanjakany soratra masina rery ihany na ny Andriamanitra rery ihany sy ny fahasoavana rery ihany ary finoana rery ihany izay fanahin'ny réformation iasan'ny fanahy masina ao am-pon'ny olona sy amin'ny fiainan'ny olona. Izany hoe amin'ny lalan'ny fijoroantsika amin'ny fifankatiavana ho fanasiny tany sy fahazavany zao tontolo zao amin'ny herin'ny soratra masina na amin'ny herin'ny Andriamanitra sy ny fahasoavany famonjen'i Jesosy miasa amin'ny finoantsika sy zaraintsika amin'ny mpiarabely no iasan'ny fanahy masina hampivelona ny hasina sy ny soatoavin'ny fiarahamonina amin'ny toekarena malagasy ary ny fiaina malagasy ankapobeny. Ka raha tena mijoro sy miaina ary mizara izany amin'ny hafa tokoa isika kristiana luterana efatra tapotsisy eto Madagasikara dia ho resy ny asan'ny devoly manimba ny fiarahamonitsika toekarentsika ka ny dahalo ho resy ary hanaiky amin'ny kamorana sy amin'ny mpahalona tena hiverina eo fiarahamonina sy hibebaka hiditra amin'ny fiangonan'i Kristy. Na andalo any an-tsana na andalo any ambony latabatra mila vaozana dia tahaka izany koa ny mpanao ratsy rehetra mpanimba fiarahamonina ampiasain'ny devoly andrava fiarahamonina anakorotana ny toekarentsika. Raha mijoro fanasiny tany sy fahazavany zao tontolo zao amin'ny fankatiavana araky ny avatra sy didiny Jesosy tokoa isika sisa kristiana luterana lazana manokana an'izany zay zanaky ny réformation zanaky ny fanavaozana mpanavao dia ho tafian'ny fanahy masina hery amin'ny tena Andriamanitra sy ny fahasoava ka hatanjaka finoana hanohitra ny fahavalo sy ny fahalovana ara-piarahamonina sy ara-pikarena iady amin'ny kolokolo zany ary keo joro sy anotsaina momba ny fitantanana ara-drarina mangarahara ara-pamarina ny harena mba ho an'ny malagasy rehetra ary tovizany malagasy zo sy fisotrana anytro zany dia ho rava ny toekarena mitombirana sy miangatra ho an'ny olombitsy sy mivahiny fotsiny any fa ny malagasy tsy akanavaka kosa no hitovy zo amin'ny fisotrana ny harena mevosana napetraka Andriamanitra eto Madagasikara ary koa amin'ny fiadana vokatry ny fandriam-pahalemina no avaozy na no avaozy zanaky ny réformation ao amin'ny fiarahamonina. Dia izany ny fanavaozana fiarahamonina sy toekarena entitsika nataky ny tompo etsika zanaky ny réformation ho eo amin'ny fiarahamonina toekarena malagasy ary ho an'ny malagasy tsy vaky volo ka dia isika voavoelaela iatsy ny olona rehetra
amin'ny fahasoavantsosy sy ny filazantsarany mba azo famelan-keloka antsoa dia hiara-miadana eo mba mifahasoavany eto amin'ity tany soa nomen'Andriamanitra antsika ity. Ka raha tanterakitsika zany dia ho afaka no fahasoavan'Andriamanitra tokoa ny malagasy rehetra, ka ho velony finoana sy ho amarin'Andriamanitra amin'izany amin'ny famonjen'Andriamanitra isika rehetra. Ka ny vokatr'izany dia hitombo sy handroso ny fiangonana loterana malagasy, satria hiahery finoana sy hamaro isan'andro toy ny tamin'ny andron'ny apôstôly sy toy ny tamin'ny andro namoaza ny tompo ny olona tany Allemagne hibebaka sy hanaraka ny réformation lotera. Dia mampahiry atsika amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fitaterana masina ary mba ho tena panavao tokoa ny fiarahamonitsika sy ny trokeretsika eto Madagasikara sika loterana tsy hakanavaka hatramin'ny tialitra ka hatramin'ny bebedriva izay vita batisa rehetra voavereloka rehetra dia tanteraka lay irapenitsika sady fangitsika amin'Andriamanitra hoe hitandrazana malala ra Madagasikara soa. Dia ry Zanahary taio mitandrazanay hiadana ho sambatra tanteraka tokoa ane zany. Amen. Ivavaka isika. Sotranao zay ry Jesosy tompo fa nofoazonao aty amponay ny fanahin'ny réformation zay nanavoazonao tamin'ny tarianao any Martin Luther tamin'ny fanahy masina, nateraky izany réformation izany ka namonjenao olo marobe ho afaka tamin'ny fahamaizina, tamin'ny fiainajany devoly, tamin'ny herisetrany izao tontolo izao, nanomezanao azy ny fiadanany voavelahelo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay napetraka ao santarinay ao amin'ny fiangonanao eto amin'izao tontolo izao. Dia hampisy pare zao lala fanamasina koa zay Jesosy mba ho mpanavao ny fiarahamoninay toekareninay eto Madagasikara, ary indrindra koa ny fiaina malagasy manontolo izay mbola anjakan'ny devoly amin'izany herisetra sy fahotana maro eto amin'ny taninay izany mbola rakotraiza. Dia ajoroy ny kristiana loterana vita batisa rehetra zay voavereloka rehetra mba handrainy andraikiny amin'izany ao ambany fampirezinao sy fitarenao na ny fanamasina. Dia anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen. Sanitano, Jaturukia, Satsimitara.